Malinina ny arabananao tokantrano manaraka ny televizionna malagasy amin'ity fatelon'ny volana aprily sy 20 sy 2024 ity ao anatin'ny mety tetry ny andro. Raha nikasika ny sary azontsika avy amin'ny zanabolana dia tazantsika fa mbola tsy ahitana rivo-doza miforona na miodiody manerana ny morontsiraka rehetrarehetra. Mikasika ny mandrafitra ny mety tetry ny andro kosa dia ny rivotra avy any Atsimatsinanana no somary azovana, vokatr'izay dia somary ahitana fidinany ny maripana ambandrindra, zany hoe ny voamaraina zany no somary angatsitsika. Raha ny toetra amintsika indray ho an'ny rapitso maraina ary dia amin'iny sava zao no ahitana olana tandrifin-drahona sy maro antsetra, torak'izany ihany koa amin'iny ilana andrefana ny nosy iny, zany hoe voatany mahazo ny amin'iny miandro vazo sy mahabo. Somary ahitana orana malefaka kosa ny morontsiraky ny faritra Atsimatsinanana, andrahoana ny ilana Atsinanany ampovoan-tany manontolo, mifandimby kosa ny rahona sy masoandro raha ho an'ny faritra sisa. Ny torakandro kosa dia mbola ahitana ny orana tandrifin-drahona mety arahankotroka amin'iny Ambelobe sy Analalava iny, torak'izany ihany koa amin'iny amin'ny Itasy, Bongolava, Vakinakaratra, Mazany, Amoramany, Otomatsiatra, Iorombe. Dia raha ny faritra sisa dia maina tanteraka. Mikasika ny maripana indray dia eo amin'ny 40 ny ambandrindra Vakinakaratra, manodidina an'izay 40 ka hatramin'ny 70 ny aty ampovoan-tany ary mihoatra ny 20 kosa ny moniny any amorontsiraka rehetrarehetra. 430 kosa ny degré Celsius ny maripana ambondrindra voavinavina, zany hoe Morondava sy Majanga no ahitana an'izany, manodidina ny 40 ka hatramin'ny 70 ho antsika aty ampovoan-tany, mihoatra ny 30 kosa ny maripana any amin'ny morontsiraka rehetrarehetra. Raha mikasika ny toetry ny andro ho an'ireo tanàn-dehibe ivelan'ny Madagasikara indray ary dia any Bangkok sy Milano somary ahitana orana tandrifin-drahona. Andrahoana kosa ny andro raha ho an'ny Paris, ifandimby ny rahona sy masoandro raha ho an'ny Nairobi sy Johannesburg. Mikasika ny toetrandro ho an'ny nosy manodidina ny Madagasikara kosa dia any Comores sy Maurice no ahitana orana tandrifin-drahona, somary ifandimby ny rahona sy masoandro raha ho an'ny Seychelles, ibalika tanteraka kosa amin'ny masoandro raha ho an'ny La Réunion. Dia izay indray no masakazona zolotrantsika tamin'ity an'io ity, mba lasanao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.